Teny Tanjombato no nanatanteraka diabeny avy amin'ny mpanohana ny kandidalaharana fahatelo no tarihan'ny député Andry Ratsivahiny. Efa hita niatrana teny ihany koa ny mpitandro filaminana mialo anatongavan'izy ireo. Tanjombato, Akadimbahoaka, tonga hatreny Sonerana, andrefanambozana ary Mahamasina ny hetsiky ny kandida 12 androany. Nandravaka ny hetsika ny fandraisana anjaran'ireo artista toa ny Bodo, Princio, Elidio, Mambe ary Koji. Nanao fitakiana ny fiomboanam-ben'ny mpiasa amin'ny fanabeazam-pirenena ho an'ny fanovana na ny FMFF androany. Mitaka ny fampiakarana ny tampikarama izy ireo. Tsy izany ihany anefa ny mila fanovana, fa ao ihany koa ireo zavatra tsy manara-dalàna maro isan-karazany misy ao amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena araka ny nambaran'ny Front National ny FMFF anio. Efa nadritra 5 taona izahay zay nanao fitakiana fa tsy nisy mpiay. Ny ministera namana hafa izay isaorana ny nahazahondry zareo an'izany fa rehefa mandeha mission va tsy nipeteka vola dia mahazo 150 milliards ny eto ministère de l'éducation nationale mbola lenda amin'ny fahagola 76 milliards. Izay iarahan'ny mpiasa rehetrarehetra ato tsy manaingy tsony an'izay. Ny faharoa, ny voaka ny andamite de logement andry zareo any amin'ny force. Misaotra ihany koa ireo namanareo mahazo an'izany ary ankasitrahana mba hiakatra ny anazy. Fa ny anay ny anazy 309 milliards rubrique mitovy le izy 570. Ny anazy 309 milliards, ny anay mpiasa ny ministère de l'éducation nationale 14 milliards. Raha ividianana baoritra nisotry zany dia raha. Ny zava-misy zany iainana ato tena manahirana. Misy fanereterena ara-politika ato tena enjana. Izay atahoranay animba ny tontolo ny asan'ny fanabeazana satria hiteraka conflit social, hiteraka zavatra maro izay mety hamotika ny asa fanabeazana. Tsy hitenitsika raha tsy amin'izao fotoana zao ny maître Fram izay maro ato an-damosina ato amin'izao fotoana zao dia ampitahorana lazaina fa hoe tsy sony recrutement raha vonareo tsy mividanay rayanina na rabe na rabe. Tandinin-doza zany ity ministera ity noho izay rehetra izay maro ny fatikandalana izay tsy vitan'izay.